Na de teo aza ny adevitra be nandidina ny asan'ny vomiera mikarakara ny fifidianana ho an'ny olafitra ny mpanao gazety. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety omaly dia mbola natao letrezana ihany zany ny tsy maintsy natodisana ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny olafitra ny mpanao gazety amin'ny alarobia 20 novambra ho avy izao. Ny tapaky ny vomiera farany moa zany de hoe Hervé Rakotojanany avy amin'ny radio Don Bosco sy Gérard Rakotonirina avy amin'ny gazety Tribune no Basvava Tribune no iara anao an'izay fihodinana faharoa izay na dia nametraka mazava zany candidat nandritra ny fionana satria nisy dinika ela teo amin'ny vomiera sy ny candidat tamin'ny omaly teo amin'ny Bon Accueil teo Ambatonakanga na de nametraka mazava zany candidat fa hoe aleo aloha iverenana hatramin'ny voalohany io ary candidat efatra hatramin'ny 5 no nanaiky an'izay dia ny candidat Gérard Rakotonirina moa tsy nanaiky hatramin'ny farany zany ary efa nanomboka ny fampelezan-kevitra ny ekipa no omaly tolakandro ihany dia magaga ihany koa fa na de nisy aza ny fametraha-pelany ireo mpikambana tamin'ny ampahany tao anatin'ny vomiera de ny mpikambana hafa mbola nanao ihany zany amboletra hoe tsy maintsy atao ihany. Vomiera izay efa niaiky ny fahadisoany amina isam-bato 7 asika metraha-pantanina ihany zao hoe midika famatorana ve zany. Vomiera izay efa nanakihana azy daholo ny be sy maro de mbola misirisy ireo amin'ny toerany ihany izay ihany mbola ikarakara n'le fihodinana faharoa ary tsika moa rokorasoanay vao mitsara ny mpanao politika hoe tsy mba mahay mametra-pelana tsy manana an'le culture ny hoe rehefa tsy mety ny atao de mitsara tena mametra-pelana fa io tsy fametra-pelana ny mpikambanao anatin'ny komision io isorantsika aloha zay ampahany efa nametra-pelana satria zay ny tokony ho natao ary fetsika feny famendrehana fa le hafa miziriziro zay mbola no ihany na de eo aza izay fahadisoana rehetra izay mampametra-pantanina io no ideratsika amin'ny adevitra amin'izao maraina izao Rocco Rasoanaivo ny syndicat tamin'ny alalan'ny filohan'ny Rocco Rasoanaivo dia nanao fanambarana efatry ny omaly nitondra ny heviny mikasika an'io raharaha manahirana mahamenatra araka ny teniko teo hoe tongo bakivaka sady marary mahamenatra eo anivon'ny olafitra ny mpanao gazety eo anivon'ny tontolo ny asa fanaovana gazety amin'ny ankapobeny zany manamafy an'izay fanambarana izay sika Andriamatoa Filoha tao aoriana ny vaovao nitranga omaly iny sy ny hoe mbola hitazomana ny fihodinana faharoa ihany zany amin'ny 20 novambra. Ya, ny zavatra tiako tenena aty amboloany de zao hoe nisy fodi-kevy ange. Nisy fodi-kevy dehibe mihitsiny nanosika mpanao gazety manerana nanosy hoe ndao atsangana amin'ny braony olafitra ary ireo candidat anankidimy raha mpanao gazety namatsika anankidimy candidat reo de samy nametraka ho zava-dehibe ny hoe firaisakina ny mpanao gazety samy anatin'ny programme anasa ny resahako io samy nametraka ihany koa zava-dehibe ny fiarovana ny asa fanaova gazety reo zany le tena fodi-kevy dehibe tao anatin'le izy samy laza an'izany daholo ary samy tena hoe nametraka an'izany ataontsika hoe slogan daholo reo candidat anankidimy reo fa ny zavatra misy amin'izao fotoana de fanontaniana mipetraka de hoe hitondra ho any amin'izay firaisakiny zay ve izao zavatra mitrango zao hitondra ho any amin'izay hoe fiarovana ny asa fanaovana gazety zay ve zao zavatra mitrango zao de tena hoe mampanala izy alony satria fantatritsika tsara fa de hoe tena am'izao tsika miteny zao amin'ny folo sasany mba zao candidat Lambitahiry de anao conférence de presse ao Bon Accueil mazava ho azy zany fa tsy manaiky ale zava-misy izy ary tsy azo metsiny izy satria tsy izy ange no nanao an'ny tsy izy ange kory no namoaka ny voka-pividianany fa le vomiera dikan'izany zany na de zay fotsiny ara zany de hoe hitako hoe tsy mety tsony mbola anaovana tery vaimata irosonany amin'le fividianana raha izay faharoa lesoka ange atsika atao amin'le cellule de crise ange efa nametra eo efa nampaneno lakilosy zay mantsy le olona eto amin'ny firenena zany hoe le olona tena afaka mijery ny zava-misy sy milaza ny zava-misy tsy enona mihitsy raha tsy efa midona mirindrinao zao fitenena ny tanora zay fa raha resika fotsiny ataontsika hoe lisy mpividianana io ny cellule de crise ike fa resaka lisy mpividianana nampanelo lakilosy mahitsy anatin'le lisy mpividianana za zao de hoe 5 amby roapolo nisy amin'ny barao fandatsaham-bato
na le kandidata tsy mahafantatra hoe aiza avy daholo za fandatsaham-ba 5 zany ary anisan'ny fangatahantsika anatin'ny syndikany hoe avereny le fividianana amoany amin'ny tsaratsara sy metimety kokoa amindao a sina fanitsina ny lisy mpividianana ary mikasika le bureau du vote reo de hoe tokony petraka hoe bureau du vote no lalana voalohany ohatra de tokony iseho daholo ny hoe reto le olona mpifidy eo a ny anarany sy le organe mampiasa azy tokony ohatry am'izay zany mba hoe mangarahara tanteraka le zavatra e za zany eto a manao antsoavo amin'ny membre en vomira ny fividianana tsy sanatrino namana fahankahalana anareo a ny tsikera atao aminareo aleo zany tsika miala am'izay fomba fijery zay aloha za tena manaiky fa tena niasy nareo za manaiky fa tena hoe nanao ny ainareo tsy zavatra nareo a za manaiky fa tena hoe tsy fanahininareo le zavatra nisy a ary tena hoe nataonareo ampitiavana le asa marina ry zala zany a fa ny olana ty le fahadisoana tsy nanataonareo a nanimba an'le endrika sy le voninahitra le asa fanaova gazety ray manontolo le ataontsika hoe fahadisoana tsy nanataonareo a mitady iteraka ao any amin'ny fampisaraham-bazana ny tontolon'ny mpanao gazety ka io a itsika tsy fantatro moa zany hoe zasy lalatina ve zany a ny efa lasa tena hoe mana fotom-pisainana tandrefa na sy amerikanina ka hoe rehefa manao fahadisoana de manana le ataontsika hoe change de l'honneur mametra-pialanatsika kosa ngamba mety efa déformé mihitsy kosa ngamba lasa tandrefana sy amerikanina ngamitsika de za mba miantso anareo anat'le vomera hoe mametra fialana tena mila mametra pialana ary i zoko be taitsy zay mino fa manaraka zao fatahora fandarana andro azao akory ty-ndaty sy izy ty anankiray ty namana joky joara voajananga tao amin'ny antsiva de fa laza hoe alao ajanona le fividianana de ndao arenina lizy a tsika ke manana mpanao gazeta namana efa mba manananitra kefa kely tao amin'ny seni de zao izy mirahala moa zany teny a ndao atsony fano ho atao filoha le vomira ary fananimba teo ihany tamin'ny fikarakarana ny de inona maratsy agny zany zavatra tsika nge za mity hoany amina meilleur atrany e hoany amina zavatra tsaratsara kokoa e de hoe alohanareo mametra-pialana aza atao telo vai mataotrany io le zavatra fa tsonjoza zay moa izy hoe mahavaly mamaly ale foto-kevy dehibe antony nanaovana an'io fividianana io ve zao zava-misy zao satsia tokony zay ga kosa manjehoana namana lahatena za manko ny tiako ametrana devitra rocoration fa amboniny le hoe veriny crédibilité an'le le vomiera zany io vomiera io ny aiky fa nanao adsoana tena ny aiky mihitsy fa nanao adsoana ka le izy amin'ny fomba tsy miankatra fotsiny a raha nisy hoe fahadisoana natao a de mbola azo itokisana ihany hoe hiverina hadio rehefa avy eo ary zao marina ny teny lampitahiry zay eniko tamin'ny fampalambofoana nanao interview roko a de no hoe ahoana am'izay ary zao ny azahoako antoka satria nareo zany zao ny aiky fa nisy adisoana izy ary milaza fa tsy nisy adisoana ny scorn'ireo trésorier vice président conseiller sy ny sisy reo tsy misy nge zany afahatsika miantoka an'izay zao e ary atreto a taremarika rehetra mivoaka na miteny aza nge izy hoe nisy taremarika 7 na piaya io chiffre 7 io zany na tonga le fitsimbadian'ny résultat tsisy mahafaka mino an'izany nge satria nolazaina fa mbola any andalana ny iakatra le procès verbal physique zany io mbola tsy azonao antoka tanteraka zany ary raha ohatra indray araha tonga le procès verbal physique ka hafa no le taremarika nomena indray satria nareo zany efa nanao adisoana izy milaza raha ohatra manko zany tena hoe impeccable tsy nisy taremarika diso mihitsy a de tena azo antoka zany fa rehefa tonga vany ny procès verbal tena conforme tsara am'le taremarika nomena en téléphone na amin'ny SMS sy ny sisy indrindra ny olana ao anatin'le izy nilaza ny vomera fa hoe diso zay a amambarana retanylen-danitra fa nanao fahadisoana zay amiko zany a ny zavatra ohatran'ireny tokony misy atao miatsiny amy teny hoe manao vary aminana hoe tokony misy suite logique rehefa ny aiky ianao zany fa hoe nanao fahadisoana de tokony misy fepetra raisina fanaraka am'izay zavatra zay fa ny olana mantsy de ty le adisoana nge za moa mbola veriko hoe tsy mbo vezy fo anareo le izy mano mbola veriko hoe tsy na le izy fa ny olana hoa de ty
niteraka zavatra ngeza be le izy a de ny voalohany indrindra de zao ny fahafahambaraka atsika mpanao gazety rehetrarehetra eo mason'ny olom-pirenena. Zay zava-dehibe ao anatin'le izy a dikan'izany de zao hoe miangavy le rehetra mametrahanareo felana eto a tsisy hoe koa hoe tsy tianareo zay na hoe fahavalonareo zay na tsy any fa tsika tokony miaraka am'zay ohany hoe zay foana le nyteneny amin'ny syndicat hoe firaisan-kina fifamelana sy hoe andao hiaraka hibanjana zavatra ho avy vaovao de andao hibanjana zavatra vaovao tsaratsara kokoa hoe azotsika andao porofotsika efa vitatsika manomana fifidianana tena madio ekeny rehetra fa tsy ziriziry tsika hoe amina zavatra efa hita sahady fa tsy aomby ny tena olana nge de zao avy eo hoe mitsangana raha le boraony io lavitra za de miteny mihitsy amin'ny namana Gérard sy namana Hervé ianareo Roland nge reo nge no sahirana voalohany iza ny anaiko apetsonareo Roland aloha voalohany amina zavana tsisy anaiky an'izany ary tsy anana autorité justement tsisy anaiky hoe reo koa miakatra kodisy ahoana no ampiakarinao kodisy amina fifidianana amina zavatra efa nilavoko hatramin'ny voalohany any ange le zavatra misy ka tokony atsapan'izay koa le candidat Roland hoe hoterenanao an'le fihodinana faharoa fa de amiko zany tsotra ny tena tsanasolo ny vahaorana amin'io raha tsahatra aloha le ajanona le fifidianana tsika mahana vice président filolefitra anakenina filolefitra anakenina reo andao ankinina am'ireo filolefitra anakenina reo ny fataotsika hoe ny fitantanandraha vojomaika miara-miasa am'izay ataotsika hoe commission électorale vaovaovao anomana an'le fifidianana tena mba hoe mangarahara tanteraka sy hoe tena hoe moekeniny rehetra tanteraka ary averiketiny ndray kosa le izy satria hoe rehefa avery ny fifidianana io dikan'izany le processus matolo tsy overina tsy hoe izy diolarery ihany no andeo averina ho aniny eo fa misokatra mihitsiny ny président le fifidianana de miverina fifidianana amin'ny filohan'ny olavitra mamerina processus Andriamatoa midikan'izay hatrany am'le listre mihitsy hatrany amin'ny commission listre re manontolo listre mpifidianana io mila jereny io za miteny anao namana lalatina fa tamin'ny sabotsy le fifidianana nanaovantsika fifidianana voalohany iny de nisy olona tena hoe tsy mbola hitan'ny masoko hatramin'izay hoe za retolona reto miasa organe iza nary zareo tao amin'ny commission électorale range ihery namana hery nantany ana mihitsy fa iza dolo retolo reto le tirolo koa avaizy reny olona reny na izy range gaky hoe izy reny ny tena koa ny atao nahita hoe toy ny animateur toy ny technicien fa tsy mpanao gazety fa tonga mifidy zay ka io mila zavatra tena atao hoe areo zavatra tsika ave de andeha sanatriny vava de tena hoe de tsy ahifehy an'izany zavatra zany zay zany le izy amiko de hoe faharoa mikasika n'ty resaka ataotsika hoe malaza be mantsy resaka le hoe tsindry aloka avy any amin'ny ministera tompona andraikitra ambony any amin'ny TVM hoe ny RNM hoe bon za moa zany tia zay zany feo tena malaza zany resaka zany dizaka hoe ny afahana misoroka an'io zavatra io de mbola miverina any am'le fandaminana an'le resaka fifidianana ihany satria zao raha ohatra ataotsika hoe bureau mpifidianana anakiraika hoe anakifito ny mpifidy ny efatra mpiasa-panjakana ny telo amin'ny tsy miakina mazava ho azy fa moramora ho an'le tomponandraiky mpanjakana ny manara-maso hoe nanaraka an'le baiko sy le toromarika ave le candidat efatra satsy le mpifidy anakefatra satsy zany hoe tokony mba asina fetra ihany koa zany le resaka le bureau mpifidianana io hoe latsaky ny 5 manomboka amin'ny 5 mpifidy vo bureau mpifidianana anakiray fa raha tsy zany tena manahirana le zavatra de manampy an'izay mbola iverenako ihany le vomiera zany le vomiera zany zao hoe fa mifantanitsika zany zao de hoe satria nisy niala tamin'ny ampahany de ahoana ary zany zao aza donona fa aretenina ny endrandreo ary
solotena vaty amin'ny fikambanana ny mpanao gazety le fifidianana nefa eritreretina zany ho toto-saina 7 novembre de metratra ve tsika hoe asolo mpikambana vaoandringa zany commission oka zalana petatoky zany namana anatin'le voamera mba andrainy andraikitra lehibe indrindra inona le andraikitra lehibe indrindra tokony raisinareo a de fametra-pialanareo andraikitra nge zany fa tsy sanatry vava kory hoe mahamenatra fahasaina mandray andraikitra zany hoe ametra-pialana zany ary tena ataontsika hoe tena hoe noble tena hoe zavatra tena mate idera mahitsy a zany a zany fandraisana andraikitra hoe ametra-pialana ofotsinjovana nint izy ty ny le tontolon'le asa mihitsy fa zay le teninao to hoe sens de l'honneur le sens de l'honneur zany tsy ao ohatrany hoe tady anao le trezana fotsiny zao hoe tsy maintsy atao tsy mety zany io manko mapetraka le suspicion rocoration naive rehefa hita za aloha de tsoroko anao zay de ilanjany bandrole eo amin'ny centre de presse io rehefa ataonareo amla anao kiry biby amin'io nareo alao hitan'olona any lanjany abary fenony bandrole io fa zay tsy anaiky an'zany zavatra zany mahitsy za de efa miteny eto de melo hoe raha ohatra kosa le izy ka anaovana hoe samy anaovana mialatsiny amin'ny fomba teny anaovana mokondoa fotsiny zavatra io zala samy manana mokondoa fa za fatao an'zany lizy fa andao hiaraka mijeritsika hoe ahoana ny afahana manarina ny zavatra misy ahoana ny afahantsika mametraka tena hoe ho lafitra tena hoe toteny eken'ny rehetra ary tena hoe ho taratra faisakina ary tena hoe ho lafitra vonina iaro amin'ny asa gazety sy ny tontolo ny asa fanaova gazety zany fa raha ataonareo botolo le zavatra io zala le retsy tena manahirana be koa nge le izy na tiana na sy tiana kosa aloha rocoration naive mapetraka ny suspicion mapetraka ny ayady tahaka an'izao aza dinoana fa misy mpikambana ao anatin'le voamera izay fantatra fa miasa amina organe de presse akaiky ny fitondram-panjakana any ange le problème atsika rocoration naive zany hoe mapetraka le suspicion daholo de nefa reo le mpikambana ao anatin'le commission fantatra fa akaiky an'le organe de presse miaraka amin'ny fanjakana reo no miziriziry mafy tsy maintsy atao le fifidianana irana be miatsotra fotsiny teny koa tsika ho efa nieritreritra hoe andao anaitsy zavatra vaovao tena hoe anarina le tontolon'le asa de aza anaovana be marenina ohatran'io zala le zavatra rehefa hita fa tsy mety tsony le zavatra mametra fialana aza anaovana tery vaimanto io zavatra io sanatriny vao ohatrany hoe lasa ohatrany hoe didiny be sandry ange le zavatra atao am'izao fotoana zao ka raha zay didiny be sandry zay ny tianareo atao sahirana am'izany nareo nge na heriverakotry zany any zany efa ny aiky hoe tsy mety ho fiodinana faharoa atao letrezany io zany hoe ny candidat namana zay rararakotiny zany ny tena mitazona mafy an'le tsy maintsy atao de eo ange le mahatonga an'le mba hialana am'le lasa aya hoe lasa candidat mpanjakana candidat mpanjakana zay rararakotiny candidat ngena iziriziry ary izy hoe andao atao le izy ka rehefa le voamera miteny hoe non voilà tsy mety tsony ty zavatra ty sy hoe miala inona moa no ataony ao fa lolonao anatin'ny lisika koa de zay efa miaiky ve anao retany ren-danitra fa nanao fahadisoana ary le fahadisoana nataonao ange sanatry vava tsy hoe koa le zavatra bitike fa tena nampisambolean'le processus ray manontolo fahadisoana nataonareo de izay no mitafenatra mialatsy fa lasa ohatran'hoe anomboka ho avahana angamba ty resaky ty rangano izy ianareo manao ny adalanareo de zay no mitafenatra nge ry voamery tafenatra anivo fiarahamonina sy neta rehetra sy eo anatrena ataontsika hoe ity izy ty ordre professionnel sasany mialatsiny aminareo kosany fa nareo tokony manana fahendrena say le sens de l'honneur mametra-pialana anatin'le zavatra ndao averiny ny fividianana io averina metimety kokoa sy tsaratsara kokoa zay le izy ka na ikireo raha ny candidat izy rehefa zay rehefa manana azy ataontsika hoe fambonitena sy fambonitsay zay le membre anatin'le voamera anao iny io ara izy zay sady zao hoe raha ohatra raha zany no ikirizana ihany hoe tsy maintsy ho atao le fividianana de ny akabeazany namana mpanao gazety indrindra na ty amin'ny indépendant de efa miteny fa hiboycoté an'le fividianana dikan'izay zany tsisy légitimité tsy ho toteny le mpikambana vaovao ho sahirana ny voamiera izay vitsy ny mpandray anjara amin'ny fividianana ho sahirana le filoha vaovao eo izay sady tsy anana légitimité ny tsisy autorité
fa raha mikiriny anao ny fividianana io zareo a de miantso mpanao gazety rehetra zay mba mahatsiaro ny tena fa hoe mahatsiaro tena fa hoe tsy mety zao zavatra zao a angonitsika amigony a ny carte de pressetsika de ateritsika any amin'ny Andriamatoa Gilora inona ianao satria mamenatra na mitazona an'le izy mamenatra aloha tsy miraitsy kombakomba fa raha vomonoso io a de ho ataotsika zay zavatra zay zany hoe namana rehetra manerana faritany avereny ny karatria tatao anaty gony de ndao tena ny amin'ny Andriamatoa Gilora any satria midika ho firaisana tsy kombakomba na micautionné an'le le fiatsika tsy mety ataon'le commission sy le hoe tsindry avy any ambony ange raha ohatra ka mbola hiparticiper na andray anjara amin'ny fividianana ihany ary le izy hoa naveriko foana président de ny hoe aza-donoina fa 4 sur les 5 candidats ange fa miteny hoe aleo hiverenana hatramin'ny voalohany ary tsisy maratsy tsisy hoe mamaika tena tsy misy hoe afa mandoro antsika hoe tsy maintsy atao zao de zao le fividianana efa niaritra teo tsika 10 taona tsy nanana ordre ka raha mba manana chance anaovana zavatra tsara ve tsika de andeha ho gafina considération isan-karazany ohatran'izay mbola manana fotoantsika manana olontsika manana moyentsika anaovana zavatra tsaratsara metimety kokoa ho voninahitra le asa sy le mpanao gazety fa raha ohatra ho izy atao botolo sy didiny be sandra ohatrany io zay ho avy zay koa tsy ary aloha koa tsy napetraka satria manahirana fa le hotondron'ny olona molitra foana hoe de nareo mpanao gazety atao modely lasa tsika rehetra no anaty arina ray amin'ny adisony le commission indrindra mantsy le izy hoe ianareo ve efa mba manao le adisony nareo a efa miara mitafenatra aminareo ny tsairay avy a de maninona raha mba manamana faneritretena kely faran'izay kely indrindra hoe andao raha fa zao andao arenina zavatra andao any amin'ny zavatra tsaratsara kokoa zany ange tena tokony hoe foto-kevitra mibaiko ny olona tsirairay avy ho any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany amin'ny fiainany fa tsy hoe koa eto de aio de aloha hijanona eto de tsy maninona na tsy mety aloha fa de eto fa lizy aza anaovana zay mantsy le izy hoe za miteny anareo amin'ny voamera aza anaovanareo didiny be sandry ty zavatra ty aza anaovanareo mokondoha be fotsiny ty zavatra ty fa zay koa ho avy rehefa zay ny dadavinareo fa zay koa manana mokondoha ary aza-tonona fa Mathieu zay nametra-pialana raha Masiary Solo tao anatin'ny voamera zay nametra-pialana de miteny mihitsy hoe tsy nitany fianaratso ihany ange ozy misy fahadisoana fa tamina circonscription électorale hafa tamin'ny fari-pividianana hafa ihany koa zay nge de efa hipetrahany le tenentsika ahoana moa tsy ampiaya ozy izy anao namana lalatina raisiko candidature candidat Joël faharoa izy teto Taninarivo ary betsaka nela nisambato am'le voaloha izy tany Tamatavy mivoaka lisitra fahadimy izy ohatra zay koa namana Soavo voalohany eto Taninarivo tambitambika eo any amin'ny lalana zany rehetrarehetra zany ange larana faefatra lasa mivoaka ho azy fotsiny daholo zany zavatra zany satria nahoana satria zany efa niaikitsinina lay voamera fa hoe diso any ange le olany tena mamenatra fa aloha apetraka le fahamenarana lasa tsika rehetra no mibaby azy araky ny zay ho le izy izahay efa manaiky araky ibaby aminareo le fahamenarana ary zala de mametrahanareo felana andao areniny zavatra io fa sady hoe efa mibaby ny enatra noho nataonareo zay mbola anaovanareo mokondoha ory zala de tena de mahazaka raha fa de ho avy zay fa de mahazaka amin'ny anaran'ny syndicat inona ny fanapahan-kevitritsika Andriamatoa président fanapahan-kevitritsika de tsotra ajany ny fividianana io averina tanteraka maintsy ny fandiniana hatrany amin'ny lisy mpividianana amboarina tanteraka mikasiky fanatsaha-bato io mila jerevana akaika rehefa iziriziry ny voamera de zao zay de miantso mpanao gazety rehetra eto ny karatra ndao averina mijenanao sini azy any ary de tena hoe rehefa zay le izy de lanjany banderole le mipro-mpividianana iny ka ary amerina ny karatra tsika satria tsy mety amintsika le cautionné no trangan-javatra io